Fa eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana indray kosa vonona ny ampandroso ny commune ambanivohitra ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna amin'ny vondrona ao anatin'ny OPCI izay tariana Andriamatora Miaranjatovo Marka ben'ny tanàna Lasoura. Misy ny tetikasa fampidirana rano sy fidiovana ary ihany koa fanadiovana izay fototry ny fampandrosoana izay kasaina ho totosaina miaraka amin'ireo mpamatsy vola. Vola mahery ny $100 américaine no eritreretin'ny fikambanana organisme public de coopération intercommunale na ny OPCI izay tarian'Andriamatoa Miaranjatovo Marka ben'ny tanàna Lasoura anatanterana tetikasa fampandrosoana ny commune ambanivohitra amin'ny alalan'ny tetikasa fampidirana rano sy fidiovana ary ny fanadiovana. Isan'ny lahara-pameana ny maty-matesan'ireo mpikambana ao anivon'ny OPCI tokoa ny fampitomboana ho 530 ny fampidirana rano fisotro madio hatramin'ny taona 2020, 570 amin'ny taona 2020 ary 100 kosa amin'ny taona 2020. Ilay tetikasa no entinay amin'ny ireo mpamatsy vola eto Madagasikara sy any ivelany, zany hoe isy tetikasa ho arafitra manokana mikasika an-drano ny fadiovana iny no entinay avy hatrany amin'ireo mpamatsy vola eto Madagasikara. Raha ny statistika moa zany dia ataoko hoe ankabeazan'ny commune izany zany tsy manana ilay statistika rehetra moa zany fa izay rehetra ireo zany dia samy manana olana daholo amin'ny resaka rano sy ny asa nisy fahitantsika fotsiny angamba mba tsy kely amin'ny commune Sasatsika aminay dia betsaka ireo zaza mambehivavy izay lahatra rano mitondra ny bidon lahatra amin'izao fotoana izao. Reny zany anisan'ny asa miandry anay mba tsy hijaly ranontsony ny olona na dia atao hoe commune manodidina ambanivohitra ny ankabeazana reto dia heverinay fa nisy zava-dehibe eo anay na dia mamaha izay olana izay fotsiny ary. Eo ihany koa resaka déchet, zany hoe ny déchet solide tsika izay heverinay fa anana andraikitra manokana izay ben'ny tanàna fanadiovana izany. Eo anatin'izany hoe ahoana moa izany ny fomba ahafahantsika mikarakara sy manodina an'ilay déchet ordure ménagère sy ny déchet solide zay ao anatin'izay OPCI izay resy lahatra ireo mpikambana ao anivon'ny OPCI fa ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana dia antoka amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Tafiditra ao anatin'ity tetikasa ity tokoa ny fanadiovana ifotony amin'ny alalan'ny fampidiran-drano, ny fandraofana ary famadihana fako ary ny famadihana ny rano maloto ho azo ampiasaina indray. Eo ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fiompiana trondro sy fambolem-bary.